Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay amin'ity tranonao ity, mba hiaino izay ho lazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay, mba ho sokafan'ny Fanahy Masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao ao am-ponay, ary tonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hatsara isanandro amin'ny fitondran-tena masina. Ho henonao an'izany ry Andriamanitra sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambininy, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindram-po. Raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia matoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka ny eritena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy tofo mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mangahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanota mahantra, manetry tena sy miaiky ny fahatsoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nandova-ota sy elika izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao lehibe sy mahagaga dia mifono aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra Ray be famindram-po, izay nanolotra ny zanakao ilay tokana ho faty isolo anay, mamindrafo aminay, ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra. Ary atomboy amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ny fahalalànay marina anao sy ny sitrabonao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Izao efa nandevina ny fahatsoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Ho miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Oh
aoka isika rehetra hivavaka. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, efa nambaranao taminay tamin'ny alalan'ny zanakao fa ho levona ny lanitra sy ny tany ary hitsangana indray ny tenanay ka hiseho amin'ny fitsarana izahay. Koa dia mangataka aminao izahay, aoka ny fanahinao masina hiazona anay amin'ny teninao ary ny fahasoavanao no hiarovanao anay amin'ny finoana marina. Mba tsy hovoan'ny fakapanay, fandrao voaloto amin'ny fisotrotoka sy ny fahamahona ary ny fiahiahina izao fiainana izao ny fonay, fa mba hiambina mandrakariva sy hivavaka izahay ary ny fahatokiana marina sy mafy ny fahasoavanao no andraisanay ampifaliana ny fiaviany zanakao hatraranay ny fahasambarana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina. Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horaintsika ny tenin'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Mika toko fahaefatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito. Mika toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito. Mika toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito. Dia toizana amin'ny Hebreo toko fahafolo, vakina manomboka amin'ny andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahasivy amby telopolo. Hebreo toko fahafolo, vakina manomboka amin'ny andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahasivy amby telopolo. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no tonga any amparany ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehova, dia orona eo atampony tendrombohitra ary asandratra ho avo no ny avoana. Ary ny firenena hitanjozotra akany, maro ny jentilisa no hiainga ka hanao hoe, andeha isika hiakatra ny tendrombohitra Jehova, ho any an-tranon'Andriamanitra Jakoba, mba ampianariny antsika ny amin'ny lalany ka andehanantsika amin'ny atorony. Fa avy any Ziona no hivoahan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehova. Ary tsara ny adiny firenena maro izy ka ampiaiky firenena mahery hatrany amin'ny lavitra. Dia nefiny sabany ho fangady ireny ary ny lefiny ho fanetezam-boaloboka. Ny firenena tsy hanainga sabatra ifamely na hianatra ady intsony, fa samy hipetraka eny ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny izy. Ary tsy hisy hanahitaitra azy, fa ny vavan'i Jehova tompony maro no efa niteny. Fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitsika mandrakizay dory. Amin'izay andro izany hoy Jehova no anangonako ny mandringa sy ambriko izay norohana mba amin'izay nampahoriko. Ary ny mandringa no apetrako sisa ary izay noroahina lavitra ho firenena mahery. Ary Jehova anjaka aminy ao an-tendrombohitra Ziona hatramin'izany ka ho mandrakizay. Koa aza manary ny fahasahinareo izay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetana ianareo mba azo anareo izay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hita rehetra, ary ny oloko marina dia ho velo ny finoana. Fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko, fa isika tsy mba namana izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amen. Iarahantsika manao ny hira laharana fahadimapolo sy eninjato. Hira laharana fahadimapolo sy eninjato. Yeah.
filazany tsara araka ny lioka toko 7:10 vakina manomboka amin'ny 9:20 hatramin'ny 9:30. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy noho ny nanontaniany fariseo izay andro iavian'ny fanjakan'Andriamanitra dia namaly azy hoe tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra, ho avy ny andro andrianareo ahita ny anankiray amin'ny andron'ny zanak'olona, nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy. Fa tahaka ny helatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka manazava hatramin'ny farany koa, dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavin'ity taranaka ity. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, dia izy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Nihinana izy, nisotro izy, napakabady izy, navoaka ampakariny izy, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara. Dia tonga ny savidranoka nandringa anazy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota koa, nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoan'ny Lota avy tao Sodoma, dia nisy afo sy olofara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringa anazy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Amen. Iarahanaiky sy anambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araky ny fanekem-pinoana nisehana. Izao mino an'Andriamanitra tokana raha tsy toa mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Izao mino an'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanak'Andriamanitra na tokana, nateraky ny ray talohan'ny fotoana rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana ny fahazavana, Andriamanitra maro amin'Andriamanitra maro, nateraka fa tsy nohany, ny iray izay mahitsy azy amin'ny ray amin'ny alalana na amin'ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famonjenantsika no dina ny avy an-danitra, ary tonga no torotorono fanamasina tao akidiny marivetsiny ka natao olombelona nombona tamin'ny hazofijaliana solo antsika fony nanapaka Pontius Pilato, nijaly ary nalevina ary nitsara ny iray tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Niakatra ho any an-danitra, nipetraka kavanana iray, ary ho avy iray sy amonay nitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapahatapelana ny fanjakana. Izao ny fanahy masina, izay tompo sady mpamelona, izay avy amin'ny ray sy ny zanany, izay tsaona sy nolemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanany, izay teny tamin'ny alalan'ny mpaminana, sady ny fiangonana tokana, masina, apostolika, manerana izao tontolo izao, izao manaiky ny batisa iray famanana, ary miandro ny fitsanganana maty sy ny fiainana mandrakizay. Amen. Izao dia rahantsika manao ny hira laharana fa 720 sy eninjato. Hira laharana fa 720 sy eninjato. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy maso, Andriamanitra fitiavany ianao ka mampianatra anay mandrakariva hiambina fa ho avy Jesosy hitsara ny velona sy ny maty ary tampoka izany fiaviana izany.
mahefa na inona amin'ny izany fiambenana izany zahay raha tsy ianao Jesosy mpiandry tsara no ekenay ho mpiandry anay ka ny fiandrasanay ianao dia hanananay toky fa anisan'ny ho raisinao andova ilay fahasambarana mandrakizay zahay. Mitenena Jesosy araka ny fombanao fa tena mihaino ny mpanomponao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana amintsika amin'izao fotoana izao dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 12 vakina manomboka amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 9:40. Filazantsara araka ny Lioka 12 vakina manomboka amin'ny 5:30 ka mitsahatra amin'ny 9:40. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka isikina ny valahanareo sy rehetra ny jironareo, ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy. Ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia hampetraka azy hinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na amin'ny fiambenana fahatelo na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompontrano izay ora hiavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho taminy. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ambozinareo. Ry Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tenin'Andriamanitra voalahatra amin'ny alahady faharoa amin'ny advento ity hotoriana ity. Rehefa miresaka hoe advento dia tonga ao an-tsaina avy hatrany no hoe fiaviana na fahatongavana. Dia misy fahatongavana efa tanteraka dia tamin'ny nahatongavan'i Jesosy ho nofo izay andrasantsika ny fankalazana ny fitsingerenana izany amin'ny Krismasy. Ary misy koa fahatongavana mbola andrasana dia niavian'i Jesosy any amin'ny raha olo-lanitra sy ny ho fiaviany amin'ny olombelona tsirairay. Fa misy koa ny fahatongavana amin'izao ora hitenenana izao, tonga amin'ny alalan'ny teniny amin'izao ora iresantsika izao Jesosy. Tonga ho anao izy dia ianao no andrefo hoe ahoana no hiandrasanao sy handraisanao izany fahatongavan'i Jesosy amin'ny alalan'ny teny izany amin'izao fotoana izao. Hatory ve? Hiresaka amin'ny namana ve? Hilalao telefônina ve? Sa tena hihaino? Tonga eto aminao izy ka manakambara aminao ary ianao hihaino azy. Miomana ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ambozinareo. Izany no afatra lehibe avy amin'ny Tompo ho anao amin'ity anio ity. Ka eto Jesosy dia mampafantatra sy mampiomana anao fa ho avy izy. Ary ho avy anao iny, ho avy handray ny azy sy handringana ny tsy azy. Lafiny anankiroa no andraisana ny fiavian'i Jesosy io dia ilay fiaviana izay mbola andrasana. Ny fiaviana voalohany araka ilay fandresahana teo, ny anankiray dia hoe ho avy amin'ny tsirairay Jesosy dia amin'ny fotoana izay afatesany tsirairay, ialany tsirairay ety ambony tany. Ilay fiaviana faharoa izay mbola andrasana dia ny hamarana ny Jesosy ny tantaran'izao tontolo izao, hitsarany ny velona sy ny maty. Dia araka ny voalazan'i Jesosy hoe dia ho tampoka ary tsy ampoizina izany fiaviana izany, na ilay voalohany izay eo amin'ny tsirairay na ilay famaranana ny tantaran'izao tontolo izao, dia samy
ho tampoka ireo. Ko satria tampoka io fiaviana io, noho izany dia sain'i Jesosy miomana sy miambana mandrakariva isan'andro ny olona. Fa mifanindran-dalana amin'izay ihany koa dia manao izay ho afany sy mikegaina fatratra Satana haharatsy fiambenana anao. Manao izay ho afany Satana hampatory ny mpiambina anao izay tsy hananana ilay faharetana eo amin'ny fiambenana, ka andresy lahatra isan'andro koa izy ny mba hiemora anao ary handrava ilay fahasahiana androso ao anatinao. Fa inona tokoa moa no mitranga raha tsara fiambenana ny olona? Raha tsara fiambenana ny olona araka ny voalaza eo amin'ny 7:30 sy 9:30 dia zao ho sambatra. Ho sambatra. Iaina ny fahasambarana, ary fahasambarana santarina ety an-tany izany. Fahasambarana arahiny fikarakarana izay ataon'ny tompo izany. Dia manaraka izany koa ilay fiainana tonga lafatra, ilay fiainana mandrakizay dia ny paradisy izany. Fa raha tsy miomana kosa sy tsy miambina kosa dia ho avy ilay mpandroba. Ilay mpandroba ihany no mitarika sy mampirisika mba ho ratsy fiambenana. Ka rehefa ratsy fiambenana dia ho avy izy haka ilay tokony ho anjara fahasambarana. Ilay fahasambarana izay ho atolotry Jesosy ny olona dia ho alaina rehefa ratsy fiambenana ny olona. Ary ny tanjony dia ny hahavery ny olona ho mandrakizay ho amin'ny fandringanana mandrakizay, araka ny voalaza ny filazantsara izay novakitsika teo, toy ny tamin'ny andron'ny Noa sy Lota. Zao anefa tiantsika Jesosy. Natao ho anao indrindra zao teny zao, teny fampiomanana, tena manana anjara fiainana mandrakizay. Ary na ny jentilisa azy manamafy izany ny voalaza ny testamety taloha izay novakiana teo, dia manana anjara amin'io famonjena io. Ary izany maha ny olona rehetra amin'ny famonjena izany koa no imasoany lioka amin'ny fanoratany. Satria moa araka ny faneken'ireo ray fiangonana dia ilioka tokoa no nanoratra ny filazantsara fahatelo io, satria efa taty ao fara moa zany no nanomezana anarana ny filazantsara. Ka na i Justin Martyr, na Irénée, na Tertullien, na Origène, na Eusèbe, ireo ray fiangonana dia samy nanaiky fa ilioka tokoa no nanoratra ny filazantsara fahatelo io. Ka lioka izay fitorany amin'ny fanoratana dia iny hoe ny famonjena ho an'ny olona rehetra tsy ankanava sy ho an'ireo izay ahirikiriky ny fiarahamonina. Ka dia manana anjara amin'izany famonjeny Jesosy izany ianao. Mandray an-tanana ny fiainantsika Jesosy satria mampiomana izy. Ary tsy vitany mampiomana fa mbola atolona ho antsika ihany koa ny fomba atao amin'izany fiomanana izany. Dia voalaza eo amin'ny 5:30 eo, aoka isikina ny valahanareo sy irehetra ny jironareo. Ireo no fomba fiambenana izay atolotry Jesosy. Dia ny amin'ny jiro mirehitra no resahana voalohany. Ny jiro mirehitra dia sary teny manambara fahazavana maharitra. Tena misy dikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona ny jiro, ary indrindra koa moa teo amin'ny fiainan'ny jiosy. Nampiasaina io jiro io hanome fahazavana tao an-trano, satria ny trano tamin'izany fotoana izany dia jobojobo, tsy ampy hazavana ka mila jiro hanome fahazavana. Ary io jiro io no mamerina amin'ny laoniny ny tokantrano, mamerina amin'ny laoniny ny fiainana tokantrano. Porofon'izany ilay tantaran'ilay farantsakely raha izay very, mila jiro hitadiavana azy. Ka ny fahitana an'ilay izy dia endrik'ilay fiverenana amin'ny laoniny. Taloha dia sarotra manana jiro, sarotra manana jiro satria mbola tsy misy hoe briquet na afokasika. Ka rehefa mahazo jiro indray mandeha dia atao izay ahavoatahirana iny mandritra ny fotoana ely, tehirizina amin'ny fomba rehetrarehetra amin'ny alalan'ny tsy fanapahana ny solika ao anatiny. Tsarontsika tsara ny tantaran'ireo Virginy folo, satria fototry ny fiainana ny jiro dia natao izay hananana azy maharitra, fa manome hazavana izy. Ary izy ihany koa no mbola ahafahana mikarakara ny sakafo,
manome hafanana ihany koa. Ka ny jiro izay lazay resahan'i Jesosy eto dia tsy hafa fa ny filazantsara. Dia isika nefa rehefa miresaka filazantsara dia hoy hirantsika hoe Jesosy irery ihany ny filazantsara. Ny jiro izay resahana eto zany dia tsy hafa fa ny fananantsika ny Jesosy. Ka ny teny Jesosy olazaina amin'ny hoe aoka iretra ny jironareo zany dia tsy hafa fa izao. Aoka ho velona sy hazava mandrakariva ao anatinareo sy amin'ny fiainanareo Jesosy. Ka hanana ny toetra amam-pomba ny Kristy. Hanana ny toetra amam-pomba ny Kristy. Izay fitinina amin'ny hoe fanetretena, fitiavana, fanoherana, fakapanahy. Izay manana ny jiro, manana ny Jesosy ny jirony, dia manana ny toetra amam-pomba ny Kristy, ka manana fanetretena, manana fitiavana ary mahatoitra fakapanahy. Amin'ny fomba ahoana nefa no hahatanterantsika an'izany? Atorin'i Jesosy ihany koa ny ahafahantsika manana izany satria dia voalaza ny fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Ka ny fahazotoana mihay ny tenin'Andriamanitra, mihay ny hira masina sy ny hira masina, mivavaka, mamonjy ny asa sy fampahirezana amin'ny alalan'ireny no iasan'ny fanahy masina, ka ho vokan'izany dia mazava ianao ka tsy ho voafitaka hoe indro ary na indro aty Kristy, fa manana fahatokina tanteraka fa efa ao anatinao Kristy. Ary tsy mijanona ho manana ny fahazavana fotsiny fa mizara izany fahazavana izany koa. Ka amin'izay rehetra ataonao amin'ny fiainanao manontolo dia hopahana zavany manodidina anao ianao. Izany indrindra mantsiny no tena ilaina amin'ny fiandrasana dia ny fanaovana asa. Tsy mijanona hoe miandry fotsiny. Raha atao amin'ny fiteny mety ampazava azy dia hoe tsy défense fotsiny fa misy attaque ihany koa atao anatin'ny fiambenana. Fa fakapanahy amin'ny mpiambina dia izao mijanona ho mpiambina fotsiny ihany. Ka izay angatan'i Jesosy eto dia izao tsy mijanona eo amin'ny fiambenana fotsiny fa misy asa takiny. Tsy mijanona eo amin'ny fandavana ny ratsy fotsiny fa miroso amin'ny fanotsiny. Any amin'ny toeram-piasana misy anao mety misy olona manao kolikoly. Tsy mijanona fotsiny ianao hoe tsy mandray an'io fantatra fa isika kristianina tsy mandray an'izany, fa tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe tsy mandray ny kolikoly fa manazava ihany koa ny maharatsy an'izany. Any amin'ny sehatra misy anao any mety misy fakapanahy izay hitaritany namana hoe andao angalatra andrina anao ny toy izao izay zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia tsy ianao mihitsy ny teny hoe zatsy ianao an'io fa ataovy raha masay ianareo. Tsy mizara raha izay fa mijanona miambina amin'ny tenanao fotsiny. Fa izay tadiavin'i Jesosy dia ny miasa ihany koa ka manitsy ny amin'ny zavatra toy izany. Izany indrindra no sary asehony hoe valahana voasikina. Io dia maneho olona am-perinasa. Tamin'ny andron'i Jesosy tany amin'ny faritry Palestina iny, rehefa miasa ny lehilahy dia misikina, dia sady mitazona ny ainy izany no tsy manelingelina azy ny akanjo lava. Ary rehefa Andriamanitra no miteny hoe aoka isikina ny valahanareo dia izao sady hanafaka amin'ny fahavalo izy no hampandresy amin'ny ady. Mazava io teny io amin'ny Exodus 12:20 mialohan'ny nivoajanan'Israely tao Egipta. Rehefa Andriamanitra no miteny hoe aoka isikina ny valahanareo dia sady hanafaka amin'ny fahavalo izy no hampandresy amin'ny ady. Ka hoe aoka isikina ny valahanareo zany dia izao aoka hiasa ka tsy horeraka amin'ny fanarahana sy fanompoana ny tompo, amin'ny fanatanterahana ny asany sy ny sitrabony. Eo amin'ny asa sy fanompoana sy fitoriana ny filazantsara izay tokony ho fiainan'ny mino, fa indrindra koa amin'ny fanoherana ny ratsy dia hisikina mandrakariva isika. Ka raha tonga Jesosy dia ho tratra eo am-perinasa tsika ka ho sambatra. Asan'i Jesosy sary eo amin'ny maneho an'ilay fahatapohan'ny fiaviany indray ny amin'ny hoe fiambenana amin'ny fiambenana faharoa sy fiambenana fahatelo. Sary iray izay entin'i Jesosy maneho ny mahatampoka ny fiaviana io. Ka ireo fotoanareo na ny fiambenana faharoa na ny fiambenana fahatelo dia izao fotoana izay tena mampavesatra ny torimason'ny mpiambina. Ka
Ka ny tiany Jesosy ambaran'izany dia zao, mety amin'ny fotoana izay mahabe ny fakapanahy, mety amin'ny fotoana izay heveranao fa azo atao ihany ty zavatra ty fa tsy dia maninona, mety amin'ny fotoana izay mampihemitra anao no fotoana hiavian'i Jesosy. Noho izany tsy tokony hisy mihitsy fotoana izay tsy hiambenantsika kristiana, satria tampoka io fiaviana io. Fa io fiaviana tampoka io dia zao fitiavana io, fitiavan'Andriamanitra natokana io fiaviana atao tampoka io. Fa tian'Andriamanitra ho fiainantsika ny fiambenana, satria raha miaina ny fiambenana isika dia efa miaina sahady amin'ny fahasambarana. Raha nataon'Andriamanitra ho fantatra zany ny daty izay hiaviany dia zao manakaiky io fotoana io ny olona zay vao niambina, efa rotiky ny fahotana, efa simba tanteraka, mety efa tsy mahay hiverinao amin'ny Jesosy intsony azy raha nahafantatra ny daty. Fa fitiavan'Andriamanitra lehibe no natonga an'io fahatongavana io izay ataony hoe tampoka. Ary amin'izany ihany koa dia takiany Jesosy ny finoana. Izany no anehoany Jesosy any mahatampoka ny fiaviany sy nanambarana izay fotoana hiaviany, tena fitiavana sy famonjam-po lehibe ho antsika. Ka isan'andro isika dia hiomana sy hiambana, ka ho vonona ampatokina sy ampifaliana amin'izay fotoana sy andro hiaviany Jesosy. Ny fahaveloman'ny finoana noho ny tenin'i Jesosy no hananana azy ilay fahazavana ho fiainana. Ny fahavelomantsika amin'ny finoana noho ny tenin'i Jesosy no hananantsika ny Jesosy ilay fahazavana ho fiainana, ka ahatanterantsika ny fanompona azy sy ahatanterantsika asa tsara. Ary izany dia azahoantsika fahasambarana santarina sahady etỳ an-tany, fa efa azontsika antoka sahady ihany koa ny fahasambarana mandrakizay izay efa oman'i Jesosy antsika. Angatantsika mandrakariva ny fanahy masina ho mpitary-dalana, mangataka isan'andro amin'i Jesosy isika ny mba hitiavantsika amin'ny mandre ny teniny, hitiavantsika miaina ao anatin'ny fahamasinana, mivavaka izay fifandraisantsika amin'ny Jesosy. Ka naoviana andro hiavian'i Jesosy dia tsy ho taitra isika fa hiteny tahaka ny Lotera hoe raha misy miteny fa avy Jesosy dia handray angady aho andeha ambolo-pôna. Manambary zany fa tsy ahoko akory, tsy atahorako akory, tsy mampitaitra akory ny fotoana izay hiavian'i Jesosy any amin'ny rano lanitra, fa efa fiainako raha teo, efa atao anatiko raha teo ny fanjakan'Andriamanitra. Dia Andriamanitra ilay manan-kare-pahasoavana no hitahirantsika mandrakariva amin'izany fahasambarana izany. Voninahitra re ho an'Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina, tsy vaza hatramin'ny taloha indrindra ary azo maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Sao dia mangataka ny taratra amin'ny fahazavana mahazo arivo fa hanao hira anankiray. Sana sampai di nanti
isika hisaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay Andriamanitra ray io noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy io no nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny rahanao. Misaotra anao izahay ry fanahy masino no nanomezanao anay izany finoana izany eo am-ponay dia tsy afantaranay na inona na inona ny famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Mangataka aminao izahay ho an'ity sy amin'ny hery ity fenoy ny fitahiana avy aminao ireo mpampianatra sy mpandraharaha. Tareo mandrakariva anao ny sitraponao ireo mpianatra isan'ambaratongany. Dovolo izay rehetra ilaina izahay amin'ny fanatanterahana ny projet chapelle. Ary ataovy mahay miankina mandrakariva aminao mba hoentiky ny voninahitra ny famoahana rehetra izay atao eto amin'ity toerana ity na ny amin'ity taona ity sy ny amin'ny taona rehetra mbola ho avy. Jereo amin'indra fonao ireo olona izay tsy afaka nanatrika izao fotoana izao ataovy mandre ny teninao. Jereo amin'indra fonao ireo mpanomponao izay mangatabavaka aminay isan'andro. Ary reto olonao izay tonga manatrika izao fanompoam-pivavahana izao na ireo pastora na ny fiangonana na ny fikambanana samihafa ny antoko-pihira ny fianakaviana sy ny namana isan-tsokajiny avy dia ataovy mandray ny fahazavana avy aminao ka ho tonga mpanazava ny manodidina azy hanana ny fiainam-pahasambarana. Andriamanitra, meo anay ny fahasoavanao mba ianonay tokoa ny famelana ny elokay rehetra noho ny fijaliany Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Ary azavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba iarana isan'andro amin'ny fahotana no ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary mba tsy ampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra lehibe sika fa noho ny fitiavany sy ny famindrampony no nahatrara antsika izao fotoana izao ary mbola ny famindrampony hatrany no nandrenesantsika ny teniny teo. Ho isaorantsika ny kandida pastora Vonimboary Rajosoa Sitraky ny Aina izay nanaiky ataon'Andriamanitra fitaovana hitondra izany teny izany taminay tamin'ity anio ity. Dia Andriamanitra manakare-pahasoavana ne ombanao sy ny ankohonanao ary mbola izy hatrany no hitantananao hahatanterahanao ny fianarana sy ny fiatrehana ny fiainana. Isaorana koa ny pastora Rakotoniaina Jean de Dieu sy ny pastora Vonimbahatra Andritsitohaina Arziona izay nanaiky hitarika anay tamin'ity fotoana ity ka hatanteraka ny fotoana anio mba ho marina ara-teolojia izay rehetra atao anio na dia endrika fanadinana azy. Misaotra Tompo. Isaorana ireo rehetra ny farimbona hatanteraka ity fotoana ity dia ao ireo diakona, ny mpamelona lakolosy, ny mpikirakira zava-maneno, indrindra fa ny groupe 8 izay tompon'andraikitra ny fotoam-pivavahana tamin'ity anio ity. Isaorana koa isika rehetra izay tonga maro ny dododo nanotrona anay tamin'ity fotoana ity ary niara-ny ombom-bavaka tamin'ity fotoana ity. Dia Andriamanitra manakare-pahasoavana ne omba sy hitahy antsika rehetra ka hiamiko eo ambany fahasoavana isika ary izy ny mbola hitahiry antsika amin'izany. Hiditra amin'ny fandraisam-pitenenana isika izao
satria fotoana filazan-draharaha zao ka tsy misy raharaha voaray aty am-pelantanana dia iroso amin'ny fandraisam-pitenenana. Ny andray fitenenana amin'izany dia ny candidat pastora dia ny manaraka azy ny solotena avy eo amin'ny mpampianatra mampandroso ny candidat pastora. eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo isika noho ny amin'ny izay rehetra ataony amintsika ary faly miaraba antsika rehetra ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Mizara anankiroa ny mpandray fitenenana amin'ity an'io ity dia ny candidat pastora izay ho tsaraina amin'ny zavatra teneniny sy ny halava ny zavatra ho teneniny ary ny président promotion izay tsy ho tsaraina amin'ny zavatra teneniny sy ny halavany fandraisam-pitenenany. Eny tompoko dia mandray anjara fitenenana ny candidat pastora izay ho tsaraina amin'ny zavatra ho teneniny sy ny halavany fandraisam-pitenenana. Voalohany dia anao fampahafantarana fohy. Ny fisaorana dia heverina fa ho fisaorana lehibe indrindra ny fitondrana am-bavaka antsika rehetra tamin'ny vavaka tao aorian'ny toroteny, ka dia tsy ho lava teny amin'ny fisaorana fa mino afa tsisy menomenona hoe dia vavaka fotsiny nataony tao, fa efa tena zava-dehibe ho anay ny mitondram-bavaka ho anareo, ka dia fampahafantarana fohy no atao. Dia tomboka amin'ny fianakaviam-beny STPL izany mba ho fantatry reto vahiny reto ny ato amin'ny STPL ary avy eo ny vahiny indray. Ny seminaire teolojika luterana, seminaire teolojika faritany luterana Atsimon'ny Avoko dia manana ny tale dia mampitsangana ampanajana ny pastora Andriamparan'i Jean Christian sy Ramatoa Randriamiarisoa Solomampiona Élisée vadiny. Dia amin'ity fampahafantarana ity dia mba miangavy mba hoesorina ny tasy-bosy mba ho fantatry ny olona tsara ny endrika vetivety. Eny tompoko, ireo no tale ny STPL. I pastora dia mampianatra ny testamenta taloha, departemanta testamenta taloha, ary Ramatoa dia mampianatra ny vadiny mpianatra ho pastora. Misaotra tompoko. Dia mampitsangana ampanajana ny pastora Randrianantenaina Famantarana Soa izay talelefitry ny STPL mampitsangana tompoko. Izy no talelefitra eto amin'ny STPL. Pastora dia mandraikitra ny departemanta teolojia systématique. Ramatoa moa tsy afaka no ny antony manokana fa Ramatoa dia mampianatra ny vadiny mpianatra. Dia rarotina kely amin'ny fitsanganany fa efa miroso amin'ny fisotrondronoa ny pastora, efa niatomboka ihany izany fankalazana ny jobily izany, fa mbola hanana anjara amin'ny jobilin'ny pastora ihany koa ny eto amin'ny SPAM ka dia mampatsiahy sy manentana an'izany amin'ny fikarakarana ny ray aman-dreny fa navita be teto amin'ny sehatry ny mpampianarana satria efa nanomboka hatrany amin'ny taona 3 tany izy no mpampianatra teto, ka dia maro ny pastora eto Fiangonana Luterana Malagasy no efa nanovo zavatsoa tamin'ny alalan'izao mpampianatra izao, ka dia heverina ho zava-dehibe ny fankalazana izany jobiliny izany. Dia misaotra antsika sahady ny amin'izany. Misaotra pastora. Mampitsangana ampanajana ny pastora Ranoasoa Celestin sy Ramatoa Rasoasinina Felanjanary Miriam vadiny. Izy ireo no tonian'ny fiarahamonina STPL. Pastora dia miandraikitra ny departemanta teolojia pratika ary Ramatoa kosa dia mampianatra ny vadiny mpianatra. Dia misaotra indrindra tompoko. Dia mampitsangana ampanajana ny Ramatoa raha miada mampiona mpanjarinisa. Raha koa i pastora dia mangataka azy itsangana. Tsy eo izy no ny antony. I Ramatoa dia miandraikitra ny departemanta tantaran'ny fiangonana no sady tokony andraikitry ny trano famakiam-boky ihany koa. Dia misaotra betsaka ny amin'izay nataonareo tompoko sy mbola ataonareo. Dia mampitsangana ny pastora Rakotiniaina Jean de Dieu sy Ramatoa Volomalala Rantanirina Vasteur vadiny. Pastora dia mampianatra ny teny anglisy eto amin'ny STPL Atsimon'ny Avoko. Misaotra tompoko.
dia mampitsangana ihany koa raha misy tonga ao ny ramatoa nomenjanary Laoarso Estera sy Razanoela Honorine ao ve tompoka. Ia tsy eo no ny andraikitra samihafa sahaniny. Mampitsangana ny ramatoa Beberso Marie Angeline raha ho ihany koa izy ao izy tompoka. Dia izy ireo indray ao amin'ny fandrarana zany no miandraikitra ny filaminana anatiny eto amin'ny STPL Atsimon'Iavovo dia misaotra indrindra fanotronana tompoka. Iany tompoka. Dia mampitsangana ireo pastora mpandali-pahaizana. Ireo pastora mpandali-pahaizana na ny BAT 80 na ny 80 vaovao raha misy tonga ao tompoka. Ia tsy ao. Dia mampitsangana ny andian'ny fanavaozana rehetra, ny andiany izay misy anay zany andian'ny 520. Andian'ny fanavaozana nanarana entinay miaraka amin'ny vady aman-janaka. Mampitsangana tompoka. Eny tompoka. Ireo izahay ampahany amin'ny andian'ny fanavaozana. Misaotra tompoka. Dia mampitsangana ny andian'ny 120 izay tonga ao. Manaja vahiny moa dia maromaro koa ny ao tokotany ao dia misaotra indrindra tompoko. Misaotra tompoko. Dia mampitsangana ny ao amin'ny sekoly biblika raha misy tonga ao tompoko. Dia tsy mahatazana atao milany ato kay. Misaotra tompoko amin'ny fahatongavana. Mankasitraka tompoko. Ieny tompoko. Izay amin'ny ankapobeny izahay eto amin'ny STPL Atsimon'Iavovo. Dia ampafantatra ny reto vahiny indray mba ho fantatry ny avy eto amin'ny STPL Atsimon'Iavovo. Dia tomboka amin'ireo pastora rehetra izay tonga eto. Mampitsangana an'ireo pastora rehetra izay tonga tompoko. Dia ny tompoko dia misaotra be dia be anareo ny amin'ny fahatongavana. Dia zava-dehibe tokoa aminay ny fahatongavanareo. Dia ny atony ny pastora avy ao amin'ny FLM Mazoarivo, pastora Aljaona Zafimahery Jason Mivady. Dia misaotra amin'ny fahatongavanareo tompoko. Dia ramatoa no tonga tokoa dia misaotra indrindra mampita fisaorana amin'ny pastora ny tompoko. Dia ao ny ramatoa vadin'ny pastora fidina antenaina Claudias manao solomaso aloha izy tompoko dia misaotra amin'ny fahatongavana. Dia ao ihany koa pastora Rakoto Menjanary Danielson Jona Mivady dia misaotra amin'ny fahatongavanareo tompoko. Dia atao lohato ny pastora Andria Tsitoaina Arjona izay andiany 520 izy teo fa manohy ny fianarana any amin'ny Salty izy amin'izao dia mirary soa indrindra ny fianarana Jakanjendavana. Misaotra tompoko. Naraka izany dia ampitsangana kely ireo izay avy ao amin'ny sampandraraha iombonana sy ny foibe FLM. Dia ao ny avy ao amin'ny foibe Loterana momba ny fifandraisana. Dia ao ihany koa ny avy amin'ny évangélisation. Dia ao ny avy amin'ny FSFLM. Eny tompoko. Dia misaotra anareo tonga nanotrona amin'izao fotoana izao. Dia ararotiny eto fa efa mitsangana ao ny pilôna ho an'ny FLF amin'ny fanatanterahana ny radio FM ho an'ny fiangonana Luterana Malagasy dia mitondram-bavaka izany ho tanteraka Jakanjendavana. Misaotra tompoko. Dia misaotra ny filoha nasionaly ny FSFLM ihany koa izay tonga manotrona izao fotoana izao. Misaotra indrindra tompoko. Dia tao moa raha matao efa nitsangana teo ihany mpandrindra nasionaly ny évangélisation. Ao anatin'ny évangélisation moa ny Tafika Masina Maharitra sy ny Shalom sy ny sisa maro dia misaotra indrindra raha matao. Eny tompoko. Dia mampitsangana an'ireo ray aman-dreny dadabe sy bebe. Dadabe niteraka ny mamany ny mamako zany. Dadabe sy bebe. Eny tompoko. Izy ireo izy dadabe sy bebe niteraka ny mamako. Eny tompoko. Dia misaotra anareo
fa dia tonga nareo na dia avy lavitra azy mahakasitraka indrindra tompo eny tompo izy ty moa tsy mariazy ka hoe avy any lasy ny avy any vavy nefa amin'ny hoe mahafifampafantarana azy dia soritsoritana kely ihany dia mampitsangana ny dada sy mama niteraka ny ramatoa dada sy mama niteraka ny ramatoa dia somary tsara toerana moa izy no mifandrindrana dia makasitraka indrindra mitamitonareo sotra dada sy mama dia mampitsangana ihany koa ny dada sy neny niteraka ny kandida pastora dia mitsangana matetika ianao dada fa mahatsara ny fahasalamana ia sotra indrindra dada sy neny dia mampitsangana ny iray tampo amin'ny ramatoa iray tampo amin'ny ramatoa mitsangana to fasaka tena atao ambadika atao amin'ny spafiatiny izy dia misaotra indrindra fahatongavana telo mirahavavy moa i ramatoa no zanaky dada sy mama dia ramatoa ny faravavy dia ny anankiray zany tsy tonga eto fa manana ihany koa dada sy mama zany manana zanaka izay efa niara-kely tamin'ny ramatoa niara-nitezana tao ary mbola misy ihany koa no tezany dada sy mama ao dia mampitsangana izy ireo ihany koa saotra indrindra ny fahatongavana dia mampitsangana ny iray tampoa amiko ihany koa misy efatra mianadahy indray zahay roa lahy roa vavy dia ny vavy matoa no tonga ao dia izaho no manaraka azy dia misy vavy maharakaraka dia faralahy dia misaotra indrindra amin'ny fahatongavana dia toa ny dada sy mama teo i dada sy neny koa dia manana zanaka dia mampitsangana ny ireo zanaky dada sy neny rehetra dia ato makasary ato aloha ato moa ny anankiray dia iandro tazako teo dia misaotra ny fahatongavanareo misaotra tompoko dia mampitsangana ny fianakaviana izay avy amin'ny ramatoa rehetra fianakaviana avy amin'ny ramatoa rehetra tompoko dia apaty amin'ny spafisy ao saotra indrindra tompoko dia mampitsangana ny fianakaviana avy amiko rehetra atao any afarafarany moa izy mba ho hita tsara dia saotra nareo amin'ny fahatongavana mankasitraka indrindra tompoko dia mampitsangana ireo namana mantsakaiza dia voalohany ny avy ao amin'ny yes club young english speakers izay tarihan'ny ray aman-dreny pastora dia ireo rehetra izay efa nianatra tamin'ny pastora zany nianatra anglais tamin'ny pastora tao amin'ny club dia mampitsangana azy ireo misy tavelany atokotany any angamba sasany dia mankasitraka anareo thank you so much dia asana tonga ao koa ny avy amin'ny media power of glory tonga ao ve izy tompoko mety any atokotany na tsy tazana dia mampitsangana ny avy ao amin'ny fiangonana Antany Fotsy fiangonana luterana malagasy Antany Fotsy rehetra misaotra anareo tompoko izahay moa dia tany no raisina ny confirmation dia fotoana lavalava ihany koa mipetrahana tany dia tsy mampoy ianareo dia misaotra indrindra fahatongavanareo ary dia raisinareo toy ny zanaka tamin'izay rehetra natao mankasitraka tompoko dia raha misy tonga ao koa ny any amin'ny fiangonana luterana Androvakely raha misy tonga ao fa dia tany koa izahay tamin'ny fahakelesana dia mety tsy tonga izy ireo dia mampitsangana ny avy ao amin'ny fiangonana luterana Mazoarivo rehetra fiangonana luterana Mazoarivo tonga rehetra dia misaotra indrindra ny fahatongavanareo fa izahay moa amin'ny andavanalahady dia ao amin'ny fiangonana luterana Mazoarivo no mpikambana misaotra tompoko dia mampitsangana ny ireo atoko-pirana saina dia ao ny taratry ny fahazavana Mazoarivo ny Tafama
Ie, maromaro ny ao tokotany ao dia misaotra fa tena tsy nataonareo tsinitsinina ny fanasana izay natao dia tonga ianareo. Ny ramatoa moa no tena nana fotoana lava be tao amin'ny tafamafa. Dia misaotra betsaka anareo amin'ny fanotronana amin'izao fotoana izao. Mankasitraka indrindra ny fiarah-miasa misaotra. Ie, tompoko miaraka amin'ny mpampianatra moa izany mazava ho azy miara-monina aminay ihany koa eto amin'ny campus. Misaotra indrindra antsika rehetra tompoko. Ie. Dia ireo mpiara-monina eny Antsirabe ihany koa dia ao ny mpiray tanàna ao amin'ny FLF. Dia misaotra indrindra tompoko Monsieur John mankasitraka amin'ny fahatongavana. Dia ao ihany koa ny avy eo amin'ny akany Faravohitra. Monsieur Yasina sy Madame Rita, misaotra indrindra amin'ny fahatongavana fa ny akany Faravohitra dia tena mpiara-miasa akaiky amin'ny STPL ihany koa. Mankasitraka indrindra tompoko. Dia mampitsangana ny avy eo amin'ny CFAM, ny avy eo amin'ny CFAM. Ie tompoko, misaotra indrindra amin'ny fahatongavanareo. Dadan'ny ramatoa dia tonian'ny fampianarana ao amin'ny CFAM. Dia misaotra amin'ny fanotronanareo. Ie tompoko. Dia raha tonga ao koa ny avy amin'ny hôpitaly Loterana Andranomadio. Ie tompoko, misaotra anareo tonga manotrona rehefa ny hôpitaly Loterana Andranomadio tokoa dia tena sakaizan'ny STPL. Dia misaotra indrindra tompoko. Dia mampitsangana raha tonga ao ny avy eo amin'ny akany Lovasoa. Dia misaotra tompoko. Dia tena mpiara-miasa sy mpanampy ny mpianatry ny STPL ihany koa ny akany Lovasoa dia manery ny fitohizan'ny fiara-miasa hatrany. Mankasitraka indrindra tompoko. Mino aho fa voalaza avokoa izay fa ny matsangana manaraka izao dia ny FBL Mahazoarivo. Mampitsangana anareo na dia efa nitsangana tamin'ny alalan'ny fiangonana Loterana Mahazoarivo ohatra dia ao ny FBL izay tarihan'ny ramatoa vadin'ny pastora rehetra dia misaotra indrindra fanotronana sy ny fahatongavanareo tompoko. Dia toy izany ihany koa ny avy eo amin'ny FDL dia mampitsangana anareo tompoko. Misaotra indrindra tompoko amin'ny fahatongavana maro dia mirary soa indrindra ho anareo. Mankasitraka tompoko. Ie tompoko. Izay angamba ny fandraisana fitenenana avy amin'ny candidat pastora. Dia amarana azy dia tsara ampahafantarina ihany koa ny vady aman-janaka. Dia mampandroso ny vady aman-janaka izany, mampandroso kely aty aloha. Zaho zany volomboahary Ratosoa sitraky ny aina. Dia ramatoa volomboahary Vero hanitry ny aina. Dia ny ato volomboahary Natiora Iray aina. Dia ilay faravavy volomboahary Satry Toaina. Zay zany ilay volomboahary. Misaotra tompoko. Dia mankasitraka indrindra tompoko. Dia ny ary tompoko dia tsy averiko ampitarika ny fitenenana fa tonga dia handray fitenenana amin'ny maha président ny promotion fanavaozana ny tenako. Matetika amin'ny akabeany rehefa handray fitenenana ny filoha dia na zay tokana zava-bita na ho fisondrotan-karama fa indrisy fa hanolotra ny zavatra ao atao, fa maniry ihany koa ny tokanana an'izany. Ka amin'ny mahafiloha ny andian'ny fanavaozana dia mahafaly ahy mampafantatra anareo fa izahay dia mikasa hanao tsangam-bato ity chapelle izay hita amin'ny sary ity.
Ny famohananay dia amin'ny herintaona dia inona fa ho vita amin'ny herintaona izy io, ary tsisy appel ihany izy io fa misy tomobila ihany koa ho an'ny mpampianatra eo avarana eo. Dia ireo no mba eritreretinay Tsangam-Bato. Raha ny trano fotsiny dia 1,500 tapitrisa no totalim-bidiny. Dia tsy haiko ho vitaitsika androany sa ny atsasany ihany aloha no atao androany, fa mba te hitokana an'io fa rehefa miala teto sao dia tsy foloan'ny promotion intsony ka tsy afaka hitokana, fa mba ataonareo izay mba hitokanako an'io. Ka rehefa miverina mandray fitenenana eto aho manaraka dia mba hitokana zava-bita. Dia manantena fa anao izay ho afanareo ianareo amin'ny fanohanana, fa izao zao dia maro no tavelany an-tokotany, misy tsy mifankahita fa ato amin'ny sisiny ato noho ny tsy fananana efitrano malalaka. Ary na ny seza ary dia hitantsika angamo zao fa ilay W fianarana no seza hiviavana. Ka ny fahatanteran'izao chapelle zao dia sady ho toeram-pivavahana malalaka sy fankahitana tsara no fidiram-bola maharitra ho an'ny STPL intsony, ka ho foaneto ny sakôlôjia. Ia, misy an'izany taranty zany eto izay tsy anarana nefa hay miao sakôlôjia. Ento dia ny efitrano ambany zany ho fandraisana lanonana masina dia ho fidiram-bola maharitra ho an'ny STPL. Ka misy boky volamena ao, misy boky volamena ao ivelany ao, dia samy anoratra anao izay azonareo atao ianareo rehetra. Dia ny fialan-tsasatra ay moa rehefa vita pratika ohatr'izao dia tsy mba misy hoe manala azy vita fanadinana fa mamaky an'iny boky volamena iny, io rano, dia manantena fa ho hita ao anatin'izany boky volamena izany ny anarantsika rehetra. Dia misy ihany koa nefa tsy ho ny amin'ny Tsangam-Bato ihany no hatrena amin'ny famoahana, fa misy ihany koa izay zavatra rehetra mety ilaina amin'ny fanandrify amin'izany, ny mba hitoviany akanjo, ny fanamafisam-peo sy ny podium, ny manodidina rehetra ny fanomanana n'izany famoahana zany dia mbola ho andraikitra ihany koa. Ka dia misy ihany koa ny varotra izay atao ao ivelany ao, dia misy manantena fa tsy hisy hoentinay mody ny varotra atao ao fa holanina tsara. Dia misy ihany koa ny valopy izay nomena teo dia ho averintsika amin'ny rafitra izy io. Dia manaraka izany satria moa alatsinainy ty andro ty dia maro ireo namana sy fianakaviana izay tsy afaka nanatrika ity fotoana ity. Dia rehefa niantso izy ireo dia hoe tena mialatsiny indrindra pastora fa tsy afaka hanatrika amin'ny fotoana, ka dia mba misy fandraisana anjara alefanay toy izay hoe alefaso ary ny volanareo hiain'ny toriteny, fa rehefa babo mitoriteny ny volanareo angamba dia ho aty ihany koa. Dia babo mitoriteny tokoa angamba fa ho an'ny promotion la 16 zany dia ireo fianakaviana tsy afa nanotrona dia manolotra zavatra kely dia miangavy raha ao ny solotena amin'ny birao promotion mba handray izany. Ia, efa mandroso iny moa izy dia atolotra azy izany. Dia mandeha mivatana ihany koa moa ity fanompoam-pivavahana ty ka mety manaraka izany ireo izay nanolotra dia ho resahana ihany fa tonga ato ny vice président mba ho tsara koa ianao hitan'ny olona, satria itsika sy anao dia hiaraka matety hangataka any amin'ireo olona ireo ho fa nitanterahana ity asa goavana ty. Dia mba ho fantatry vao hitanareo zany zay dia efa hoe chapelle zay, dia efa hijery zay ngezangeza ao anaty poketra ao. Dia tolotra ny vice président zany ilay izay avy ao amin'ny fianakaviana ho amin'ny fiatrehana ny famoahana. Telo hetsy ariary izy iny atao mazava. Saotra tompoko. Maranko azy dia zao be da be ilay fanontaniana hoe fa nanino ny ray aman-dreny no synodam-paritany ny Tomasy ny Beovaliko anaty fehezanteny fohy. Tamin'ny taona 2014 dia vao antso hiasa tany amin'ny orinasa tany Tamatavy tao Ambatovia ny tenako. Nanomboka ny 2014 dia nivavaka tao amin'ny FLM Morarano Tamatavy.
dia ny 2017 no natsoany Jesosy hianatra ity. Fa zao rehefa natsoana hianatra ity dia betsaka ny teny hoe lasa adala. Satria maninona? Mba jerenareo kely miporofo mahadala azy. Jereo anie ny vola roa alina mba jereo kely dia vola roa alina io dia jereo le ariary zato. Fa raha jerena ny ao ambadiky ny ariary zato dia sary fiangonana ny ao, ary raha jerena ny ao ambadiky ny roa alina dia sarina ambatovy ny ao. Dia ianao zany miala avy any ambatovy mandeha aty amin'ny fiangonana dia avy any amin'ny roa alina makaty amin'ny ariary zato. Fijeriny izao tontolo izao izany. Dia zao rehefa nijerenareo teo ny roa alina sy ariary zato dia aprimy le ariary zato, fa ireo mpiasana ambatovy ireo mihitsy reny misy sarina ambatovy reny no ataovy ao anatin'ilay valopy dia alefa makaty. Dia nofahofantanany sika rehetra izay anoratra ao anaty boky volamena. Hita satra makasitraka indrindra tompoko. Dia mamerina fitenenana mampitarika. Satra indrindra tompoko. Zao dia mampandroso ny avy ao amin'ny solotenan'ny mpampianatra. Mandroso tompoko. Sotrany Ramatona nolotra ny fitenenana. Ny fisaorana an'Andriamanitra hono toy ny ranontsira tasatry eo ihany. Noho ny fivimbinany sy ny fitantaniny antsika dia atolotra ho azy ny dera, ny laza, ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Manarak'izany dia misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny amin'ny nazahoantsika ity fotoana ity. Ary indrindra misaotra ireo ray aman-dreny pastora dia angamba tsy mahadiso raha ampitsangana anareo indray mandeha. Satria toy ny ratina akondro izany hono dia miondrika ra ihany, fa rehefa mitraka samy manana ny ankilafiny dia mampatsangana ny pastora izay eto mba hambady na ny vadiny fotsiny ihany aloha no eo dia tsy maninona ihany koa fa mampitsangana anareo rehetra. Misaotra indrindra anareo tompoko amin'izao fanotronana sy fanaovana zava-dehibe izao pratika izay misy eto amin'ny seminaire izao. Misaotra indrindra satria ny fisinareo eto dia manambara fa zava-dehibe tokoa ny zavatra tanterahana eto amin'ity seminaire ity, dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsirairay avy mba hantanteraka hatsakany sy handavany ny amin'ny asa izay niantson'i Jesosy. Mankasitraka tompo. Manarak'izany dia mbola manamafy ny fisaorana anareo pastora amin'ny raha lahatsy izay mitarika ny ray aman-dreny kandida pastora rado ny amin'ny fitariana izay ataonareo, satria ny fanatrehanareo izao dia nazahoana natanteraka izao pratika izao. Satria ny komisin'ny fampianarana teolojia dia tsy manaiky ny diran'ny pastora tsy misy yoga ao anatin'io altara io, fa ny ofisinareo eto izay efa manana an'izany yoga zany vita ordinationa zany dia afaka tanterahana soamantsara izao pratika izao. Mirary soa tompoko. Manarak'izany dia mampandroso an'ny kandida pastora Vonimboahary Radosoa sitraky ny aina mianakavy hotoloranay ny fisaorana ianareo efa mianaka. Mandroso tompoko. Voalohany teny dia tsy mitsahatra ny misaotra mideran'Andriamanitra hatrany ary miarahaba anareo ny amin'ny androany ity. Ny teny firarian-tsoa izay atolotray dia hoe Andriamanitra izay efa niantso anareo anie, izy no hitantana sy hivimbina anareo amin'ny fanatanterahana izany asa izay niantsony izany. Ka tena hitondra fanavaozana any amin'ny synodam-paritany Toamasiny tokoa nareo efa mianaka amin'ny zany zara fanompony izany. Dia mirary soa tompoko. Dia mankasitraka ihany koa tamin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra sy izay mbola atao rehefa avy eo Jesosy sombatra ny an-trano. Saotra tompoko. Hofantanana azafady saika adiny le efa mahazatra. Saotra tompoko. Manarak'izay dia navita ny anjarany moa izy ireo dia mpandrosotsika indray ny ray aman-dreny
andriana antenaina mamsoa mary mivady mandroso tompo. Izy mivady ireo indray no hanatanteraka ny anjara ny rahampitso maraina amin'ny 7 ora dia efa mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo a ka efa soamantsara ny anjara izay tanterahana rahampitso dia Jesosy Kristy nolotsaina hitantana ahafahana manatanteraka izay dia mirary soa tompo tahin'i Jesosy. Sotra tompo. Arak'izany dia ireto indray ny olona izay andraikitra ny asan'ny diakona amin'ny rahampitso izay. Ny ao amin'ny la 16 dia Ramatoa Bakoly, Ramatoa Nathalie Troa, Ramatoa Maholy, Ramatoa Nomena, Théologiane Dorea, Théologiane Erilala. Ny ao amin'ny la 17 Ramatoa Hantra, Ramatoa Perline, Théologiane Taratra. Ny fotoananareo zany dia amin'ny fitora eto am-pianarana. Zay zany ny amin'ny fotoana rahampitso amin'ny 7 ora tsika miditra dia mitohy ny fampianarana ny tolakandro. Amin'ny 2 ora zany dia mitohy ny fampianarana fa maraina no hiatrehantsika izay pratika izay. Manaraka izany dia hamafisina hatrany ilay fanaintanana nataon'ny ray aman-dreny rado teo ny amin'ito chapelle ito sy ireo tomobile 4. Tsindriny tsara mihitsy fa 4 izy ireo dia 4 mihitsy izay ilay tsy manana tomobile ato dia misaotra mankasitraka engane ka tena mba vita araka ny izy tokoa ireo zavatra ireo. Efa manantenanareo manantenanareo fa ny anay ny ray aman-dreny tany rehefa misy diale dia tsy maintsy linina 11 mandeha dia na dia ray fotsiny aloha amin'ny voalohany izao dia mitombotsy kelikely dia mba tsy linina 11 indray zany mandehanana amin'izay fa mba linina firy angareo. Eny dia manantenantsika ny amin'izay. Manarak'izay dia mafisina hatrany ihany koa ny amin'ilay boky volamena dia indrindrandrindra ny amin'ny valopy izay karakaraina. Amin'ny valopy izany dia misy ny amin'ity tsangam-bato ity dia misy ny amin'ny kojakoja amin'ny famoahanan'izy ireo dia izay dia atao eto. Misy tatin-drakitra eto dia ao zany ny voalohany ato nanotsahantsika an'ilay valopy dia ny faharoa ary fanampiana ny seminaire satria mandalo fahasahiranana izahay eto dia mba amin'io zany raha misy fanirianareo hanampy seminaire amin'ny kesy dia ao amin'ny faharoa io. Ny fahatelo ato kosa dia ho an'ny fiarahamonina. Manarak'izay dia misy bitsibitsika tonga teo iny amin'ny valy zany ilay fotoananareo rahampitso ry diakona izay voatonona anarana teo fa lasa maraina be zany raha amin'ny fitonareo ny tonga. Amin'ny 7 ora maraina zany no fotoananareo eto am-pianarana ny rahampitso. Izay ngamba no azo ambara fa firarian-tsoa no atolotra ho antsika rehetra izay tonga eto. Tazanao ny avy ao amin'ny SPAFI, ny SPTM, ny fileovana Mazorivo, fileovana Tsirabe Tapitanana, ny fiangonana avy amin'ny Tanifotsy, zareo avy amin'ny Farimena, ny hôpitaly Andranomadio, ny avy amin'ny évangélisation, ny FLF, ny FPCFLM sy ireo maro be sy tambotansaina dia ankasitrahana isika rehetra tompo. Engane ianareo mba hatantanan Jesosy hatrany hatrany indrindrindra mba ho toto soamantsara any amin'ny toerana izay niangana ka ny tompo hitantana sy hivimbina hatrany hatrany. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tsirairay avy ary mametraka ny veloma mba hampirarian-tsoa mba ny fitantanan'i Jesosy tompo. Mankasitraka tompo amerina ny fitenenana any amin'ny sary. Misaotra ireo rehetra nandray fitenenana, iroso amin'ny rakitra isika izao. Ka ny taty voalohany eto ampovoany dia rakitry ny promotion, ao no arotsaka ny valopy. Ny taty ao ankavanana dia rakitra ho an'ny rakitra ho an'ny sekoly ny taty ao ankavanana dia ny ray ao amin'ny kesiny STPL.
ny manao hira mandritry ny rakitra dia ny FBL Mahazo Arivo, manaraka azy ny FDL Mahazo Arivo, ary raha mbola mitoy ny rakitra dia mangataka ny Spafi koa hanao hira iray. Sotra to. Ataontsika ny hira laharana 450 hira laharana 450. Izai tia anak sinanu
kristiana malala, aoka isika atsiaran'i Jesosy izay maty ny soloantsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy mivavaka. Misatranao izahay ry Jesosy Kristy Tompo, miterany anaranao izahay ry Zanak'Andriamanitra ilay tokana mpamonjy anay. Ankalazainay ianao no ny fitiavanao izay mahery no ny fahafatesana. Ary izahay izay tonga eto amin'ny latabatrao handray ny tenanao sy ny ranao, dia mba mangataka aminao mba ataonao manatrika anao amin'ny fomanetry tena sy marina. Ampiraiso aminao ohatra ny sampana amin'ny voaloboka izahay, ampianareo fankatia tahaka ny tiavanao anay izahay. Ary aoka izahay ara-manana ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao. Ry Zanak'Ondrin'Andriamanitra nitondra ny fahotana izao tontolo izao hiantrao izahay. Ry Zanak'Ondrin'Andriamanitra nitondra ny fahotana izao tontolo izao omeo anay ny fiadananao. Jesosy Kristy tompotsika, tamin'ny alina iny izay navadiana azy, hianandray mofo ary no ny efa nisaotra izy, dia lovaky ny kanatolony ny mpianatrary ho izy, raisokahamo ity no tenako izay omenao anareo, izao no ataovy ho fahatsiaro fanahy, ary toy izanyko anonandraisany ny kapoaka rehefa nisakafo, ka no ny efa nisaotra izy, anatolony azy ary ho izy, misotro amin'ity ianareo rehetra, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rano izay alatsaka ho anareo, ho famelan-keloka ho fanaoviana
Jesosy Kristy tompontsika izay vombo tamin'ny arik-jaliana ka nitsangana tamin'ny maty nefa nanomeo anareo ny tenany sy ny rany izay navotana anareo tamin'ny fahotananareo rehetra. Izy koa anie mampahery sy hiaranareo amin'ny zanany finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo any ny fiadanana. Amen. Jesosy Kristy tompontsika izay vao mitapitsolina fa nitsango tamin'ny maty nareo tamin'ny fotanana rehetra. Izy ko nampahery sy hiaranareo amin'ny zanany finoana marina tena mandrakizay ho aminareo any ny fiadanana. Amen. Hivavaka Andriamanitra tsy toy izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay eo misatranao izahay no namananao anay ny tena mandrany Jesosy Kristy tomponay ary mangataka aminao izahay no ny famindramponao mba hahasoavinao ireny zava-tsy nomenao ireny hampahery ny finoana ianao sy hampifankatia-nay indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.
mialohan'ny amaranantsika ny fotoana sy iomana ny tafama amin'ny fanaovana ny hira farany dia mampandroso ny taleny STPL andray anjara-pitenenana. Misaotra mamakady ameny fitenenana. Eny tompoko, izany no mpianakavy finoana tsara fiomanana ny amin'izao andro androany izao nandrebisantsika ny tenin'Andriamanitra dia mamerina ny fisaorana sy ny fiaravana nareo mianakavy izay nitarika ny fotoana tamin'ity anio ity. Vonim-boasary moa izy teo, vonim-boasary efa mianaka dia mirary soanareo taviany Jesosy hery vita hatramin'ny faran'ny fianarana ary mpanompo mahatoky amin'ny asa fitorinany filazantsary pahin'Andriamanitra indrindra tompoko. Mialatsiny makataka fitenenana foy fa misy moa ny fanomezana izay natolotra avy amin'ny alalan'ny fianakaviana teo araka ny efa nanambarana azy teo. Dia makitikitika ihany ny saina sy ny eritreritra eo am-pitoerana eo satria tena zava-dehibe tokoa. Eo aloha ny fanatrehantsika rehetra izay tonga eto izay fantatray fa tena hanao ianareo hamaly ny fanentanana izay efa natao teo satria olom-bavonjy isika. Fa eo ihany koa ny fianakaviana avy amin'ny Dilambato izay tsy tonga eto amin'ny anaran'ny sekoly no hanolorana fisaorana feno ho an'izany mpanompon'Andriamanitra izany dia ny tompo ane hanonotra hatrany ny fahafoizana ao amin'ny asa fanompoana ny tompo. Misaotra indrindra. Ny faharoa dia izahay eto amin'ny STPL ty moa fantatsika ihany fa somary mifampitaizana somary resaka misy kisankisanky kely ihany izahay indraindray. Ianareo mahafantatra tsara ny pastera Christian, izy be kisankisanky izay. Kanefa misy ihany zavatra sasany dia somary averina kely ihany ny mahasangy dia misy zavatra mba tiana hitsy kely ihany zany ny zavatra izay nambaran'ny namana mpiara-miasa teo ny amin'ilay ezaka izay atao eto. Dia ilay sary tômôbilina io repera ihany io ny amin'ny toerana izay hasiana an'ilay sapelina satria ilay sapelina dia amoron'ny arabe vao miditra atsika dia mijery droite efa vita eo ny ady fototra. Ka izay ny anton'ilay sary tômôbilina fa tsy misy ezaka tômôbilina ho an'ny mpampianatra tompoko. Dia lanatsiny sy fonana fa izay ilay sakisakinay ety moa izay comprendre anareo izay ilay sakisakinay fa mba haveritra kely izany izay fitenena izay fa tsy misy ezaka tômôbilina ho an'ny mpampianatra ety na iray aza fa ezaka ho an'ny sapelina. Ny ambony sapelina trano fivavahana, ny ambany salle d'œuvre ho loharanom-bola maharitra. 220 sy 200 ny isan'ny mpivory ary ny mpandray ny fanasan'ny tompo dia 730 sy 200. Tompo, misaotranao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro izay amin'ny fitondran'ny tena masina. Ary ny teninao no hitokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.